Manolotra ny arahaba tompoko. Indro menanao ndray ary ny fivoaran'ilay rivo-doza Batsiray ao amin'ny ranomasimbe Indiana. Tamin'ny 4 arivo izy dia tany amin'ny manodidina ny 3,750 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanana Sainte Marie. Ny ena ny hery ny ranoarina nomaly 30 kilometatra isan'ora ny rivotra entina ary tafiakatra 20 kilometatra isan'ora kosa ny tafiotra miaraka aminy. Mizotra mianatsimo andrefana izy ary mahafaka 9 kilometatra isan'ora. Raha ny vina lavitrezaka amin'ny tapany faharoa amin'ny herinandro, izany hoe any amin'ny alakamisy na zomahano any, dia vinavinaina anambana morontsiraka atsinanan'i Madagasikara ity rivo-doza ity ka ina ny idirany an-tanety eo anelanelan'ny Sainte Marie sy Manakara. Mba ho fiomanana mialoha amin'izay fiatrehan'ny rivo-doza izay dia angaviana ireto distrika sy faritra manaraka ireto ampiatra sahady ny fepetra mikasika ny filazana lozam-panairana na filazana miloko maitso. Ny distrika ny Antalà, ny faritra Nalanjorofo, ny distrika ny Toamasina voalohany sy faharoa, Brickaville, Vatomandry, Mahanoro, Antanambaomanapotsy, Nosivariky, Mananjary, Manakara, Vohipeno, Farafangano, Vangaindrano ary Mpaka hatrany Taolanaro. Entanina manokana arak'izany ny mponina voakasika ireo fanairana ireo mba hanaraka akaiky dia akaiky ny fivoaran'ity rivo-doza ity. Ny mpiandrika amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Nosy iray manontolo ihany koa dia tsy tokony hivoaka endrika intsony manomboka amin'ny alarobia ho avy izao satria anonja be na aherin'ny ranomasina. Ary raha ho atsakany sandava ny toromarika omen'ny manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza mety isy eo. Raha ny toetry ny andro ankapobeny eto Madagasikara indray dia mbola ho maina hatrany aloha hatramin'ny alarobia na alakamisy ho avy izao. Na izany na tsy izany aza, tsy ilaozan'ny tandrifin-drahona efa mahazatra any amin'ny fahatsidiana Sofia ary morontsiraka avaratra andrefana. Ny alakamisy atoandro na ny alina dia hita taratra miandalana ny toetry ny andro izay anorana amin'ny ankapobeny amin'ny morontsiraka atsinanana noho ny fanatonan'ity rivo-doza Batsiray ity. Andrivotra ihany koa amin'ny ankapobeny ny amin'ny morontsiraka atsinanan'i Madagasikara iny mety hitatra hatraty amin'ny afovoantany aza moa izay andro mandrivotra izay. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina azo orana tandrifin-drahona vao maraina any amin'ny morontsiraka ny fahatry Boeny, torak'izay ihany koa manodidina ny Samborano ary any Maroantsetra. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny faritra avaratra sy ny ilany atsinanana isava miandalana ihany moa izay rehefa misandratr'andro. Ny faritra sisa kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ivan-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny tolakandro indray dia andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona ny any amin'ny fahatry Melaky, ny tapany avaratra i Menabe ary ny any Diana, Sofia sy ny manodidina ny Maroantsetra. Maina be ny faritra sisa fa noho ny hafanana izay misy dia tombana ny iverina andrahona amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina ny any Abongilava, Itasy, Vakinakaratra ary Amoron'Mania. Raha ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara, eo amin'ny 20 na 20 degré kosa ho an'ny afovoantany. Ny faritra avaratra andrefana eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 15 degré ny maripana ambony indrindra. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny alarobia indray dia saika mbola ho maina hatrany aloha ny ankamaroany ny faritra maro eto Madagasikara mety hisy tandrifin-drahona mitsitokotoko ihany ny any amin'ny fahatry Melaky sy ny manodidina ny Samborano. Raha ny vinan'ny maripana indray dia manangika hatrany amin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny atitany atsimon'ny Madagasikara, izany hoe ny any amin'ny atitany atsimo andrefana sy Androy. Eo amin'ny 20 degré kosa ho antsika eto amin'ny faritra anatiny raha toka amin'ny 30 ka hatramin'ny 20 degré ny maripana ambony indrindra ny morontsiraka atsinanana. Ndao faranana amin'ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alakamisy ary izay hita taratra miandalana ny orana noho ny fanatonan'ilay rivo-doza Batsiray any amin'ny morontsiraka atsinanana. Andrivotra ihany koa moa etsakilan'izay. Ny faritra avaratra sy avaratra andrefana kosa dia andrahona mety arahana tandrifin-drahona mitsitokotoko ihany. Ny faritra sisa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ivan-toerana kokoa ingaby masoandro. Ny vinan'ny maripana indray dia misy vidinany kely ny maripana ambony indrindra amin'ny morontsiraka atsinanana sy ny afovoantany, eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 17 degré zao any afovoantany, tafidina 20 degré kosa any amin'ny morontsiraka atsinanana, eo amin'ny 30 na 17 degré maripana ambony indrindra any amin'ny atitany atsimo andrefana sy Androy. Dia izay indray raha ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.